Ny resaka tsy fandriam-pahalemana moa dia andian-jatovolahy 5 ka hatramin'ny 7 taona amin'ny isa 7 no voasambotra. Nanatanteraka opération pickpocket tao antsenana Korondava tany Tolagnaro ny gendarmerie am-pirenena any an-toerana rehefa nahazo fitarenana mikasika ny fisian'ny andian-jatovy mangaro-paosy sy manindaka tao amin'io tanàna io. Vokatr' izany moa dia zatovolahy 7 no voasambotra ny talata 15 novambra lasa teo, 8 tamin'izy ireo kosa tsy ampy taona avokoa. Namoaka hevitra moa Irénée Fulgence ilay mpampianatra teny anglisy malaza no sady mpanorona ny ITTI. Ny fanehoan-kevitra izay nambarany moa dia fanehoan-kevitra mikasika ny tontolo politika. Oka mba atsahatra amin'izay ny fanaovana politika tsy misy fitiavana, fanaovana politika mampahantra fa mampalahelo ny Gen Z dia zandrintsika, zanakay ary zanakareo, hoy ny fanehoan-kevitra Irénée Fulgence. Nilaza ihany koa izy ny hoe samia tonga saina ho an'ilay tanindrazana dia hifamitaka sy hiteny lenga foana ve ny asa atao ety isan'andro, tena mandany fotoana ny manamarina ny zavatra izay lazainareo. Rehefa handany fotoana ihany dia ny mba hamahana ny tena olana misy eto Madagasikara ny tokony atao, hoy ny fanehoan-kevitra Irénée Fulgence ilay mpampianatra teny anglisy malaza no sady mpanorona ITTI. Ny malaza amin'ny resaka jirama kosa dia ho tapahana ny fifanarahana amin'ny ireo mpandraraha mpamatsy ny orinasa jirama na ireo fournisseur rehefa hita fa mambotry ny firenena ny fifanarahana izay natao. Voalaza ihany koa fa hisy ny fitsirihana ka ny valin'ny fanadihadiana no handraisana ny fanapahan-kevitra, hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo nandritra ny fanazavana izay noentiny teny amin'ny anterimeram-pirenena ny andro androany. Tsara ho marihina moa ny andro androany teny amin'ny anterimeram-pirenena dia nisy ny fifanatrehana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny ministry ny angovo manoloana ny olany jiro sy rano. Samy nilaza ny maharary azy moa ireo solombavam-bahoaka maromaro fa ity solombavam-bahoaka anankiray ity no harantsika vetivety tsy iza moa izany fa Mahavitara Sylvestre ilay solombavam-bahoaka voafidy tao Vangaindrano. Mahavitara Sylvestre, député Madagasikara, voafidy tao amin'ny distrikt'ny Vangaindrano. Zavatra anankitelo no resako. Voalohany aloha dia miarahaba antsika rehetra, anareo membre gouvernement sy ny ekipa mpiaradia aminao. Itsika solombavam-bahoaka rehetra namana, tsy akanavaka, anareo namana mpanao gazety. Zavatra resako voalohany angamba dia le olana. 3 andro zay monsieur le ministre, tsisy rano tany aminay. Vokatry ny fahasimban'ny tsy haiko na milina io na inona fa tsisy rano eo aminay. Efa nisy tatitra nataony chef secteur nalefako tao amin'ny groupetsika teo, tao amin'ny groupe d'énergie. Dia isorana sahady moa ianareo fa efa namaly hoe tsy maintsy ho vita androany le izy. Engane mba tena ho vita fa tsy kabary politika na ilaina fa le réalisation. Mbola ho avy aminao raha ohatra ka tsy vita le izy. Misaotra. Faharoa, hitodika manokana ao amin'ny Henri Fraise sy ny ekipany. Groupe anankitelo andriamatoa ministre no groupe miasa ao Vangaindrano fa ray ny tena fonctionnel, fa ny groupe anankiroa kosa dia fatifatina groupe ary tsy mandeha mihitsy kanefa facturevany Henri Fraise isam-bolana. Ka za zany dia mba miteny aminao monsieur le ministre, mba jereo akaiky momba an'izay satria zany zavatra zany mahatonga délestage foana ao Vangaindrano, mandeha 6 heures de temps fotsiny ny jiro dia ny ambony rehetrarehetra tsisy jiro Vangaindrano, surtout ny commune urbaine Vangaindrano. Koa mangataka ny anaramaso an'izany satria efa te hietrika ny vahoaka, satria fatany vahoaka zany hoe groupe fatina groupe zany mipetraka ao. Ka io zany raha mitohy mety ho may ao reo ry Henri Fraise raha tsy ho jerenareo akaiky, ary le ray mandeha honya dia mbola hono ataoko hono hoe mbola tsy tapitapy ihany koa le izy. Ka mangataka monsieur le ministre hijerena akaiky an'ireo groupe telo ny Henri Fraise reo. Marina ny teninao teo hoe tsy Antananarivo irery Madagasikara, Vangaindrano koa Madagasikara, ka jereo akaiky ny makasika an'izany satria ohatra ny hoe tsisy tany, tsisy fanjakana, tsisy Andriamanitra. Rehefa miteny zahay tsy henonareo fa ho avy amin'izay sy dinikendriko anota sy madigny raha ela avao koa ny ay, fa sy hoe akory zay mahay miresaka eto avao ny hoe tenominareo zaka, fa mba mangataka hiteonareo akaiky zay. Ary farany le mpiasan'ny jirama mba mangataka fanazavana tompoko amin'ny facture io zahay bado reto.
ny jirama any avangaindrano dia 6 heures de temps mandeha nefa ny facture tsy mihena mihitsy fa miakatra hoe ahoana ny fomba fikalkulenareo anazy io ao za ibady reto mangataka fanazavana ataova amin'le fahazahoany gasy azy ary i azavaonareo le zavatra soratanareo anaty facture fa tsy nareo indray no tezitra rehefa antanina hoe jiro tapatapaka lava ty fa manina facture miakatra mba mangataka monsieur le ministre mba azavao ataovy amin'ny teny gasy ary tsara be ilay fampitanam-bavana ataony président Maly hoe ho atao amin'ny teny malagasy ny zavatra rehetra ifandraisan'ny fanjakana sy malagasy ka engany mba ho ataonareo zay zavatra zay tsy ho ela intso sotranareo misaotra tsikaretsy naharitra ny enatsy farany mazava sy mahitsy moa nahafatra izay nambarany solombavam-bahoaka ny vangain-drano iny andriamatoa Mavitara Silvestre ho faramparanansika tanteraka mo ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanansika azy mo dia hizarany sary mahafinaritra ity sary hitansika ity mo dia sagany ministry ny fitsarana ankehitriny fonimbola izy tany ivelany anisan'ny tena nampiavaka any ity ministry ny fitsarana ankehitriny ity mo tany ivelany dia no izy mitsikera ny fitondrana teo aloha noho izy pitsikera mafy ny filoham-pirenena teo aloha Andranirina Rajoelina ankehitriny mo dia ao amin'ny fitondrana ny tenany tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavianay resaka hamitra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy